Fantatra moa fa rehefa tonga eny Andresoro fotoana fohy taoria nisehony ilay fanafiana teny antoerana io arivo io ihany ny mpitandro filaminana ary rehefa mandeha ny fikarohana sy ny fanarahandiany ireo jiolahy izay nanafika teny antoerana. Izay ny mahakasika an'iny fa anisany dossier no tsaraina voalohany raha Alain Marson raha vatany vao niverina ny asa ireo mpitsara. Eo anivon'ny SMM rehefa avy nandotosa fitokonana nivoaka androany tokoa ny didim-pitsarana mikasika izany raha izany. Heritaona atrano maizana sazy miatra miampy fandoavana ontra no azo ny filompanorona ny Antoko Masters. Heritaona tranomaizana sazy miatra miampy ontra 4.5 miliara FMG na 5,700 tapitrisa ariary no sazy nomeny ny fitsarana ny mpanorona ny Antoko Masters Alain Marson amin'ilay raha fanaovana osoka tamina famarotana tany teny Ambomangakely izay fanana ny fianakaviana Marson. Miverina tazomina eny amponjana tany mora noho izany ity mpanao politika ity. Tonga teny amin'ny lapan'ny fitsarana nosy androany Alain Marson ary toy izao no nambarany ny alohan'ny fiangan'ny fiaran'ny tondra azy eny amponjana tany mora. Antonio ministre justice nantazomana valo volana pawava valokavatra. Ampiakatra ny raharaha amin'ny fitsarana bony i Alain Marson araka ny nambarany ny mpiaradia aminy. Alain Marson izay voafatotra amina raharaha famarotana tany teny Andorany Fotsy izay mbola fanana ny fianakaviana Marson ary ny rahalahiny an-trano no mitory. Didiny voaka tao dia aina firme sazy miatra dia ny faharoa 4 miliara mahery kely ka manoloana ny zava-tsaratsara rehetra zay tsy mbola hijanona amin'izay ny zava-tsaratsara rehetra raha sarotra be ihany zany zava-tsaratsara rehetra fa mbola tsy maintsy irosy ny apelina fahatelo manarakaraka an'izay hita mazava ny raharaha ankehitriny fa mbola mifono ny raharaha politika ihany ny raharaha ankehitriny. Adim-pianakaviana io avy zany mbola vetivety koa natramin'izay hoe adim-pianakaviana ve dia misy penalina be mivoaka ohatran'izany ka zay zany eo anatin'ny zava-tsaratsara rehetra zao dia mbola angataka cassation zay dia mbola mety misy zavatra koa zany manaraka ka dia mbola miandry ny amin'ny premier o moa mbola misy affaire anankiray hitsarana azy kinkio zany amin'ny premier o io dia ho hita eo zay zavatra fomba fandehan'ny zava-tsaratsara rehetra ty tanin-drazana iny zay nge manaja fitsarana zay nge manaja ny syndicat fitsarana zay efa nilaza hoe tsy hitongilana fa hijery ny zavatra mahitsy mbola ambeliteniko foana zany azonao tsisy zavatra ataona izany aza matahotra mikasika nefa fitsarana zao efa tsy mijery ny tanila tsony ary efa tsy manaiky tsony ny bakiona mpanatanteraka zany dia zay nandrasanay amin'ilay premier indray. Araka izany dia ny voalohany volana Aogositra izao no hotsaraina indray eny amin'ny tribonaly Anosy Alain Marson.